Salama daolo andondray raha ho tanterina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Malagasy misa 770 no hanainga ho an'ny Japon nanomboka tamin'iny andro maliny handranto fahalalana sy hiasa. Ho anao zay vao hanorina tokantrano dia mahaiza manao safidy tsara ho an'ny zanakao. Tonga nanao fanambaram-pananana teny amin'ny HCC ny ministry ny tanora sy ny fanazavana Abdelamarson Mustafa tamin'ny andro ny 20 aogositra iny. Vaky Fasana indray any Manjakandriana, Fasana misa 3 ny vaky ary Razana Mahery no very. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fanendrena anireo masovony Madagasikara, any Maroka sy ny Washington. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Malagasy misa 770 no hanainga ho an'ny Japon nanomboka tamin'iny andro maliny handranto fahalalana sy hiasa. Ny folo nahazo vasim-pianarana hianatra, ny iray handalina ny teny japonais ary tanora hafa misa 3 hiasa amina orinasa misehatra amin'ny famokarana. Tanjona ny hiverenan'izy ireo eto an-tanin'ny Razana ifampizara traikefa sy fahaiza manao ho fampandrosoana ny firenena. Midika izany fa mitohy ary mihatsara ny fiarah-miasan'ny Madagasikara eo amin'ny firenena japonais amin'izao fotoana izao. Ho anao izay vao hanorina tokantrano dia mahaiza manao safidy tsara ho an'ny zanakao. Tsy ny zaza no misafidy izay horainy fa ny reniny. Noho izany mahaiza misafidy izay horainy zanakao mba tsy ho vady fotsiny fa horay tsara ihany koa. Olona tia mandray andraikitra fa tsy miandry fotsiny. Olona manam-pitiavana fa tsy hananjanaka sy hanao herisetra. Olona vonina hanabe fa tsy karakara fotsiny. Olona manana fahazarana tsara fa tsy ho modely amin'ny ratsy. Tsarovo fa hiankinany ho avin'izay ho zanakao ny safidinao. Izay no hafatry ny Rajoely Arjona raha nilaza mbangovangony mahakasika ny fanabeazana ny tenany. Eo amin'ny resaka fanambaram-pananana indray dia tonga nanao fanambaram-pananana teny amin'ny HCC ny ministry ny tanora sy ny fanazavana Abdelamarson Mustafa tamin'ny andro ny 20 aogositra iny. Nambarany taorian'izany fa zava-dehibe izao fanaovana fanambaram-pananana izao izay voafaritry ny didy amandalana tokony tanterahan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary nanentana anireo mpiara-miasa aminy izay voakasika izany ny tenany mba hanao an'izany fanambaram-pananana izany. Tena zavatra tsy maintsy atao izay fanambaram-pananana izay mialohany handraisana andraikitra. Fa ny mahagaga sy mahatonga ny be sy ny maro maniho ny hevitra dia nahoana manao fanambaram-pananana rehefa tafiditra ao amin'izay gouvernemanta izay, fa rehefa miala amin'io toeran'io tsy mba nisy tamin'ireo zay ministra teo aloha na iray aza mba nanao an'izay fanambaram-pananany rehefa miala amin'ny toeran'io. Satria mantsy raha ny tokony ho izy rehefa manao fanambaram-pananana ianao izay voandray andraikitra, tokony manao an'izany ihany koa ianao rehefa miala amin'ny toeran'io mba hialana amin'izay mety ho ahiahy sy izay mety ho endrikendrika kolokolo maro isan-karazany. Resaka vaky fasana indray any Manjakandriana, Fasana misa 3 ny vaky ary Razana Mahery ny 20 ny very. Ny trangana vaky fasana tao Ambohitraivo, Fokotany sy komina Alarobia Ambatomanga, distrikany Manjakandriana ny aliny talata 17 aogositra 2024 lasa teo iny. Vokany Fasana 3 vaky ary Razana Mahery ny 20 ny very. Lasa avokoa ny taholandava rehetra, Razana 2 sisa no tsy voakirakira. Pakavilona sendranandalo no nahatsikaritra an'izany. Ka rehefa nanatona akaiky, Fasana efa misokatra no hita. Taorian'izay dia nampandreny fokon'olona tao an-tanàna ary nantsona koa ireo zandary. Ankehitriny dia misokatra ny fanadihadiana mahakasika an'ity vaky fasana ao Manjakandriana ity. Mampametra-panontaniana ny be sy ny maro ihany moa ity resaka vaky fasana ity, izay tsy voazao no nisinan'izany
fa efatra amin'ny ela dia efa nisy zany resaka vaky fasana sy halatra razana izany. Inona marina no tena anaovan'ireo zay mpamaky fasana anireo taolandava izay angalarin'izy ireo, ary matoa misy manko ny mpangalatra tsy maintsy misy foana ny mpandray mba ho viana zany mba ho isy ireo zay mpandrayan'izany taolandava izany mba ho tratra amin'izay mantsy mba ho foana tanteraka izay resaka halatra taolana izay. Masivony Madagasikara vaovao any Maroka sy Washington indray no tendrena tamin'ny omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Ny masivony Madagasikara any Maroka dia Idjohar Hoela Rajobson izay senatera teo aloha, sy ho masivony Madagasikara any Washington dia Lantsoa Solo Andra Rakotomalala izay efa ministry ny industria sy ny varotra teo aloha. Ka ireo araka izany no masivony Madagasikara vaovao izay hiasa sy hipetraka amin'ireo firenena izay matanjaka ireo. Resaka tranobe ny tantsaha mpamokatra indray na TTM, kandida Ikasimo Jaotombo ho tanterahana amin'ity androandroany ity ny fifidianana izay ho voalohan'ny tranobe ny tantsaha mpamokatra. Anisan'ny rotsaka ho kandida ao amin'ny faritra Diana Andriamatoa Kasimo Jaotombo. Manana hetaheta hitondra ny feon'ny tantsaha izy, ary azo lazaina fa manana traikefa feno eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana raha Ikasimo Jaotombo. Tsy zoviana amin'ny zanaky ny Antsiranana izy satria zanaky ny tantsaha tao an-toerana. Ankoatr'izay dia tombony ho azy ny fifaneraserana akaiky tamin'ny mponina. Eo amin'izay sehatra izay hatrany dia mpanolo-tsaina teknika any Praiministra ankehitriny ihany koa ity kandida ity, izany hoe zanak'antrano an'izao fitondram-panjakana ankehitriny izao. Feno dia feno araka izany ny fepetra hirotsahany ho filohan'ny TTM, manampaniriana hampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ao amin'ny faritra ny tenany. Tanjona kasaina hapetraka ihany koa ny mba hahafahany zanaky ny Diana eo amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy hahatonga anireo tantsaha ho matianina tanteraka eo amin'izay sehatra izay hatrany. Any Marilambo, tovolahy iray izay tokony ho 20 taona eo no maty tany Maromitety voalohany, komina Andorangavola, distrikan'ny Marilambo, izay novonoan'ny zokiny tamin'ny velo fanoto ny zoma 13 Aogositra lasa teo iny. Niara-ny sotrotoaka izy mirahalahy reto ka rehefa samy dozy mamo iny dia ny famaly raikitra ny ady. Voavelo fanoto ka tena voamafy tamin'ny tarehiny ilay zandriny dia maty tradrano taorian'izay mo nentina teny amin'ny zandary ilay zokiny izay nahafatin'ny zandriny. Hafatra araka izany, ekeko fa ilaina ny misotro toaka na dia zany dia aza manaiky ho beko ny toaka loatra fa mba manana fohy ny fetreretana misaintsaina ihany, fa sao dia miteradoza ho anao na ihany koa miteradoza ho an'ny hafa izay tsy fahafehezantenanao ao anatin'ny toaka izay. Izay sy zay moa no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa mitsisy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.